Misy fiatraikany eo amin'ny siam-piarahamonina sy ny lafiny toe-karena ny fisian'ny fitrandrahana izay misy ao amin'ny tanàna Toliara so Fort Dauphin ao. Io no nivoatra tamin'ny fanadihadiana izay nataon'Andriamatoa Pascal Andriatsoa mpampita vaovao amin'ny alalan'ny trankala androany no nampahafantarany be sy ny maro ny mahakasika izay. Misy fiatraikany eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina sy eo amin'ny lafiny toe-karena ny fisian'ny fitrandrahana eto amintsika any amin'ny faritra Toliara sy Fort Dauphin mandritra ny fanadihadiana izay nataona mpampita vaovao tamin'ny alalan'ny tranokala. Maro tamin'ireo mponina izay mipetraka tany amin'ny faritra izay nanaovana fitrandrahana iny no voatery esorina tamin'ny toerana misy azy, misy anefa tsy mankasitraka izany. Anisan'ny olona eto amintsika ny tsy fahafantaran'ny mponina lalàna mifehy resaka fananantany, ka araka ny fanadihadiana izay natao dia manodidina ny 700 ireo olona nomena vola tamin'ny taona 2024 mba hiala amin'ny tany misy azy. Tsy fantatra izay niaviany vola araka ny fanazavana azy tamin'ny mpanao gazety. Nandritra ny fanadihadiana dia nasongadina ihany koa ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny mpiara-monina sy ny loza mety aterany. Tsy mifanaraka amin'ny fiainam-ponina ireo sosokevitra rosin'ny mpitrandraka, anisan'izany ohatra ny fanamboarana dobo fiompiana trondro. Mandritra izay fanadihadiana nandritra tao enim-bolona izay no ahafahana manambara fa tsy voahaja lalàna misy eto amintsika. Araka ny fifanarana ihany koa dia ny 300 isanjaton'ny vokatra azon'ny mpikaroka dia tokony ho an'ny mponina misy amin'ireny mpitrandraka ireny nefa tsy voahaja izany.